Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika ry avako malala tratry ity alakamisy fa 9 ny volana septambra ity. Ny voalahatra homofinaina ao antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko 20 raisina amin'ny andinin'ny 17 ka hatramin'ny andinin'ny 17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ry afaka izany mofinaina voalahatra ho antsika izany. Jehovah, nitaminao aho ka voataona, nosamborinao aho ka resinao, tonga fiomehezana mandritry ny andro aho. Izy rehetra dia maneso aho, fa na oviana no itenenako dia tsy maintsy mitaraina aho. Eny, miantso aho hoe loza sy fandravana, fa ny tenin'i Jehovah dia atao fanakorana sy fiomehezana isan'andro. Dia hoy izaho, tsy hanonona azy aho, na hiteny intsony amin'ny anarany. Nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra tompoko, voahidy ato amin'ny taolako, ary sasatra ny niaritra aho ka tsy mahazaka. Fa reko ny endrikendriky ny maro, misy fampahangorongorona manodidina. Torio, eny ho torontsika koa izy. Izay rehetra tsara fihavanana amiko dia mianatra hiala voko, ka manao hoe angamba ao voataona izy, dia horesentsika sy hovaliantsika. Kanefa Jehovah momba ahy toy ny lehilahy mahery, mahatahotra, ary noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjikaka tsara izy. Homenatra indrindra izy satria tsy endry. Fa amin'ny mandrakizay izay tsy ho adinoina izany. Fa ianao Jehovah tompon'ny maro, izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo, ho hitako ny famaliana ho azy. Fa aminao no efa anakinako ny atiko. Mirava any Jehovah, miderany Jehovah, fa izy namonjy ny fanahiny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Jeremia mpaminany moa fantatsika fa mpaminany tanora, ary isan'ny nitarainany tamin'Andriamanitra ny hoe mbola tanora, mbola zaza nefa iray ianao. Ao anatin'izany fetrany Jeremia mpaminany izany ny fahatsapany hoe tanora izy dia zary fetra ho azy, zary no heveriny hoe olana ho azy ny fahatanorana, satria tamin'ny fotoan'andro dia rehefa latsaky ny 30 taona ny olona tamin'ny andron'ny testamenta taloha, ena dia amin'ny andron'ny testamenta vao ary dia tsy mbola azo lazaina ho matotra, tsy mbola azo lazaina hoe ho tonteny. Any ambadiky ny 30 taona ny olona vao no heverin'ny Jiosy hoe ho lehilahy lehibe ka azo itokiana ny zavatra teneniny, azo inoana ny zavatra lazainy, azo raisina ny fampianarana izay lazainy. Jeremia izany latsaka izany. Ao anatin'izao Jeremia toko 20 izao dia mitaraina ary Jeremia. Mitaraina ny amin'ny antson'Andriamanitra. Mavesatra eo antsorony ny antson'Andriamanitra. Ary tsy hoe manome tsinan'Andriamanitra izy, fa mihevitra Jeremia fa tsy sahaza azy ilay antson'Andriamanitra. Tsy sahaza azy noho ny taonany, tsy sahaza azy noho ny fahalemeny, ary dia be ranomaso Jeremia. Ny boky fitomanina moa dia ho an'ireo mpivoafy an'i Jeremia mpaminany dia fitomaniny Jeremia ny tena mariny hoe fitomanina io. Ranomason'ny Jeremia mpaminany ilay mpaminany be ranomaso. Amin'ity andininy vitsivitsy ilay ampilatana antsika ity, andininy 17 ka hatramin'ny 20 dia mampahery teny Jeremia mpaminany amin'ny soratra masina. Ahoana moa no ataontsika rehefa afaka malala rehefa mbitsika indraindray amin'izao toerana misy an'i Jeremia izao? Tsampanao ny olona manodidina anao fa tsy manampy anao mihitsy. Tsampanao hoe irery ianao, ary tonga amin'ny tenin'i Jeremia manao hoe na dia izay olona tsara fihavanana amiko ara dia miandry izahay hala voko.
Zany hoe ny olona manodidina anao de zao tsy manampy anao, na dia zavatra tsara ary ny ataonao, na dia zavatra hoe mety azy nataonao tahaka ny Jeremia-paminany a. Jeremia-paminany nge tsy nanao ratsy e, nilaza ny afatr'Andriamanitra izy, nitorony ny fibebahany izy, fa zao tsy nanampy azy ny olona, tsy nino azy ny olona. Ary misy fotoana tahak'izany Jeremia-paminany zany sika, raha tojo zany tsika de ahoana raha hoe miezaky sika manao zavatra tsara. Ny zavatra mahazo atsika tsy sika no mifidy azy fa ny manodidina atsika Andriamanitra nametraka atsika am'lay asa fanompona na lay asa. Misy fotoana fantatra hoe tsy manampy anao ny manodidina anao, na de zay olona akaiky anao aza, na de zay namanao aza de zao tsy manampy anao izy. Tonga amy teny frantsay hoe incompris. Tsy azon'ny olona ny afatr'i Jeremia-paminany aza, satria Jeremia-paminany nitory faharavana raha tsy mibebaka ny zanak'Israely. Ny olona mieritreritra manao hoe fiainana mahafinaritra ange zao Jeremia e. Jereny toe-karena mandeha tsara, ny varotra mandeha, ny tanàna milamina, ny olona milamina. Ko ino ty antsoinao hoe faharavana. De incompris, tsy azon'ny olona Jeremia-paminany. Ary rehefa incompris, tsy azon'ny olona Jeremia-paminany de zao tsy niandany tamy Jeremia mihitsy ny olona. Ny olona hoe anao kosa tsy mety, anao kosa miteniteny foana e, nahoana kosa ianao no miantso loza ho an'ny firenena. Ty hoe Jeremia hoe io nge ifarany e, nareo variana amin'io hoe fiainana milamina, fiainana misosa fa tsy aharitra io. Rehefa tsy mibebaky nareo afaka fotoana vitsivitsy de ho rava tanteraky io, tsy aharitra io. Zany hoe ny olona zany de zao nijery ny zavatra ankehitriny, dia Jeremia-paminany kosa de nampahitan'Andriamanitra ny ho avy, de tsy mitsovo ny zavatra hita. Jeremia nampahitan'Andriamanitra ny ho avy, zay mampaminany azy. Ny olona kosa ny olona kosa dia tsy nahita, tsy niainony Jeremia de ny ankehitriny no hitany, dia lazainy fa mpaminany sandoky Jeremia, lazainy fa mpandrozona fireneny Jeremia, lazainy fa maniry ratsy ho an'ny fiarahamoniny Jeremia. Dia incompris, tsy azon'ny olona izy. Ary rehefa tsy azon'ny olona izy dia navelan'ny olona ho irery, tomany rery. Tsy vitan'ny hoe navelan'ny olona rery fa nakalain'ny sasany ary nofofon'ny olona mihitsy ny ain'i Jeremia. Dia eo ary rahatratra rasana ty misy an'izany tsika indraindray. Misy zavatra iverintsika ho marina fa tsy nohon'ny olona. Misy zavatra ataotsika tsara, efa miezaka manao ny tsara fa tsy raisin'ny olona. Misy zavatra ataonao amy mpiarabelona aminao, ataonao amin'ny havanao, efa miezaka ianao manao le zavatra tsara fa tsy azon'ny olona, incompris. Hoy ny hoe tsy mety zao sy ny sisa rehetra. Inona ny ataon'ny Jeremia-paminany? Inona no ataotsika? Dia nataon'ny Jeremia-paminany de zao tsy nijery olona izy aloha voalohany indrindra. Nitanisa izy nitanisa ny faharatsin'ny olona, nitanisa ny olan'ny olona, fa izao ny tenany Jeremia-paminany ny jereny. Voalohany de zao nitodika tamy tenany izy ary nitondra zany tenany zany teo amin'Andriamanitra. Jehova ny tao aminao akafo ataona, nosamborinao akaresinao. Zany hoe no amafisiny Jeremia ny fahazahoany antoka ny fiantsoana azy. Todika tamy tenany izy, nijery ny tao anatiny izy, ary dia no amafisiny izy miteny hoe tao aminao akavo atao, no amafisiny ny fiantsoana azy. De afako amin'ny ataotsika hoe am'izao andro ianantsika zao de be de be miresaka foana ny olona antsoina hoe développement personnel. Lamaody zany ankehitriny tao anatin'ny 5 taona farany. De misy karazana théorie isan-karazany momba ny antsoina hoe développement personnel. Fampivelarana ny maha izy azy ny tena. Dia misy théorie be de be manodidina zany, misy méthode be de be ataon'ny olona ankehitriny momba ny développement personnel. Be de be misy approche isan-karazany atao amin'ny développement personnel, misy ampolony maro ireo approche izay ahafahana miresaka ary misy raha moa zany fitatsika misy cours isan-karazany, andoavam-bola, ampitan-dranomasina moa betsaka izy reny. Fa tsy diso akory izy mazava ho azy,
ohatry ny fianarana rehetra ihany. Fa izay ataontsika hoe mampiavaka azy amin'ny développement personnel ny baiboly de izao ny développement personnel hitantsika ankehitriny dia développement personnel zay mifanohitra am'izao lazainy Jeremia zao, mampitodika ny olona amy tenany izy, saingy mijanona eo amy tena ihany lay izy. Fa Jeremia mpaminany eto mitodika amy teny, fa zao kosa mitondra an'izany tenany zany ho ao amin'Andriamanitra, zay dingan'izay ny tsy ampy amy développement personnel ankehitriny. Ny antsika ny développement personnel iainan'ny olona ankehitriny de zao mijanona eo amy tenany, ao fa vitanao io hoe, ao fa courage fa vitanao io, zay mifototry ny développement personnel, ampitodina amy tenany olona de amafisina ny sainy, ampiny izy zany ahajoro, ampiny izy amin'ny herin'ny tenany ahajoro, ampiny izy amin'ny herin'ny tenany hisokatra hijery ny manodidina azy, zay tsy diso akory zay. Fa manjary zay le tenenina amin'ny lasa ataontsika hoe anthropocentrique, zany hoe lasa miivo amin'ny olona ny fahombiazany na tsy fahombiazany. Amin'ny développement personnel de zao foana manao hoe miivo aminao ny fahombiazanao, na miivo aminao ny échec na ny tsy fahombiazanao, miankina aminao ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao. Zay fototra ny atao hoe développement personnel, zany hoe aletika ao anatin'ny sainy hoe vitanao, azonao atao ny mahomby, ary raha tsy mahomby ianao de zao mety ho niankina taminao koa io na niankina tamin'olona. Fa eto amy bokin'ny Jeremia mpaminany de zao tsy voatery ho zay, ny tsy fahombiazanao tsy voatery ho niankina taminao, ny fahombiazanao tsy voatery ho niankina taminao. Tsy hoe tsy miezaka akory Jeremia mpaminany, ary tsy hoe raha tsy mahomby tsika de hoe tsy niezaka, ary raha hoe mahomby tsika de tsy hoe niezaka, fa misy ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zay mahasamihafa azy, ary zay mahatonga ny olona rehefa manao développement personnel indray dia manao mampahery azy ianao fa saingy zao kivy izy aveo satria lasa heveriny hoe tsy nahomby izy satria niankina tamin'ny herin'ny tena. De mandray lasa misy olona manana sentiment de culpabilité, lasa hoe ay za ratsy, za tsy tsara, za zao ao aorianany lay tsy fahombiazana. Ary zay mahomby indray de lasa miavonavona, lasa matoky tena, tsy ratsy daholo akory zany rehetra zany, fa ny mijanona eo am'izay fiheverany zay no mifanohitra amy bokin'ny Jeremia mpaminany hoe zao no izy. Ny fahombiazanao marina fa niezaky ianao, ny tsy fahombiazanao marina fa tsy nahomby ianao, fa tsy zay ny zava-dehibe. Fa ny zava-dehibe de zao miezaky sika, fa zao ny zava-dehibe de zao mitodika amin'Andriamanitra, ny zava-dehibe de zao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay toetsain'zay ny tena tokony iaina, zay ny mampahomby antsika, zay nampahomby ny protestanta maro, zay nampahomby ny kristianina maro, zay mahatonga antsika mahana fifaliana na de ao anatin'ny tsy fahombiazana arandraindray. Mety tsy nety fa tsy niezaky tsika fa tsy nety le izy, de mahana fifaliana ny fiainana isan'andro, mahana fifaliana ao anatin'ny fahoriana, mahana fifaliana ao anatin'ny zava-tsarotra, satria tsy miankina tamin'ny herintsika isika fa miankina amin'ny herin'Andriamanitra, miankina amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Ary zay no seho amy bokin'ny Jeremia eto, tao aminao akavo ataona, resinao aho, nosamborinao aho ka resinao. Dika zany de zao ianao ny antoka, ianao ny nanao afiasana, de zao raha mijery ny tenao ka de zao mijery anao Andriamanitra, de zao mahatoky ny fitiavanao, mahatoky ny antsinao, mahomby a anao zany Andriamanitra, tsy mahomby a ianao koa afa-baraka eo sanatria. Zay bokin'ny Jeremia mpaminany io, finoana zany. Développement personnel ampianarin'ny baiboly de zao fitodiana amy teny, fa fitodiana amin'Andriamanitra, finoana, fanekena ny herin'Andriamanitra, lehibe lavitra no ny herin'olombelona. Miezaka saingy zao tsy tompon'ny fandarana, miezaka fa izao tsy tompon'ny fandaminana, miasa fa tsy zao tsy tompon'ny fitahiana, mianatra fa tsy zao tsy tompon'ny fahombiazana, fa an'Andriamanitra zany rehetra zany. Ary rehefa sitrapon'Andriamanitra de zao omeny. Hoy manao hoe zavatra roa no ampianariny tetiny Saotra Masiny ty antsika, manoloana ny zava-tsarotra lalovantsika, manoloana ny olona zay mety home antsika de zao matokian'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra, mijery ny tenanao anao de jereo ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ny faharoa zany farany zay entin'izao boky faminaniana toko faha roapolo andiny ny fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo zao
de zao ny fifaliana mandrakariva. Zao ke na fahateraminy folo miraha ho an' Jehova, midera an' Jehova fa izy ny mamonjy ny fanahy ny malahelo amy tanany mpanao ratsy. Fifaliana ao anatin'ny zavatsarotra, fifaliana ao anatin'ny zava-manahirana, ary io fifaliana io hoy Jesosy le tsy ananana zao tontolo zao, satria ny fifaliana zao tontolo zao de fifaliana materialista, fifaliana ateraky ny zavatra hita maso, ateraky ny fahombiazana hita maso, mety ateraky ny materiel zany, vola, mety ho voninahitra koa tsy maninona, mety ho zay ko, mety ho zavatra hita maso, fitafiana tsara, mety ohatr'izay ny heverina hoe fifaliana zao tontolo zao. Mety ho fifaliana koa ateraky ny fahafinaretana, mety ho zay ny fifaliana zao tontolo zao. Fa ny fifaliana zay ampianariny ny soratra masina antsika de le fifaliana ao amin'Andriamanitra. Lay fifaliana zay tsy fantatry zao tontolo zao io, satria fifaliana ao am-po, ary io fifaliana hoentin'ny fanahin'Andriamanitra io le fifaliana zay mifamatotra amin'ny fanantenana. Nahoana tsika moa manantena, nahoana tsika ny manana fanantenana? Ny finoana ny mahatonga atsika manana fanantenana. Ny finoana rehefa miasa ao anatintsika de manjary fanantenana, ary io fanantenana io le mitondra fifaliana. De zay mahatonga ny Jeremia miteny manao hoe ny tompon'ny teny farany ho Jeremia mpaminany eo de zao: tsy nareo zay tsy mahazo ahy, tsy anareo zay meme ahy, tsy anareo zay maneso ahy, tsy zay ny tompon'ny teny farany, fa ny fifalian'Andriamanitra. Marina fa testamenta taloha moa tsika de manao hoe valio izy, mety izy ianao Andriamanitra hiditra an-tsehatra sy ny sisa. Testamenta taloha zay, satria ny kolotsaina nanabeazana ny Jeremia de ny hoe maso solo maso, nify solo nify, dia ao anatin'izay ihany maha-olombelona, ao anatin'izao faminaniana zao ihany no ahitana maha-olombelona ny Jeremia mpaminany. Fa izay tiany tenena de zao manao hoe an'Andriamanitra ny ady, napetraka amin'Andriamanitra ny ady, de zay mahatonga ny olona manana fifaliana. Rehefa apetraka ao amin'Andriamanitra io zavatsarotra io, rehefa apetraka ao amin'Andriamanitra io tebotebonao io, na irery azy ianao, manana fifaliana. Misy fotoana irery, misy fotoana avelan'ny olona, misy fotoana isony, apetrao amin'Andriamanitra, ary rehefa apetraka amin'Andriamanitra de mino fa napetraka taminy. Fa raha tsy apetraka tsika amin'Andriamanitra izy anio, mivavaka apetrako aminao ty Andriamanitra androany, vo vita mivavaka rehefa aveo, inona indray moa zany zao notoy ny Andriamanitra, apetrako amin'Andriamanitra ty, apetrako aminao ty Andriamanitra, aveo indray esorony eo ampelantanan'Andriamanitra indray le izy. Fa rehefa apetraka amin'Andriamanitra de minoa an'Andriamanitra, ary rehefa apetraka amin'Andriamanitra de zao manana fifaliana amizay ianao aorinan'io. Afaka hampandresy anao any Andriamanitra satria tiany ianao, satria ny taominy ianao, no samboriny ianao, ary resiny ianao, de matoky mifalia fa ny tompo tsy manara ianao. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa manana anao Andriamanitra zay tia anay, mitao aminao zahay ka voataona. Tsy herinay natanjakainy nahatonga anay mino no ny fahasoavanao, tsy herinay natanjakainy nahatonga anay eo ambany fitahinao, fa ianao ny antso anay, ny taona anay, no samborinao zahay ary resinao, manaiky ny hanompo anao hiasa ao anao. Misaotra tompo zahay mpino, misaotra zanakao fa Andriamanitra miasa mahery aminay ianao. Mivavaka ary zay Jesoa, ampaherezo, azavelanao ho kivy ao anatin'izay mety ho ady atrehanay isan'andro, azavelanao trotraka ao anatin'ny asa atrehanay isan'andro, fa omeo fahatserovana fa miaraka aminay ianao, miady ho anay ianao, mampandreso anay ianao. De jereo ary ny asanay, ny fanoloran-tenanay, ta io zay Jesoa. Babinao dia asehoy amin'ny mpiarabelona aminay fa manana anao zahay. De mivavaka ho an'ny firenenay, ho an'ny namanay, ho an'ny mpiara-miasa aminay, ho an'ny mpiara-manompo aminay, ta io izy reny. Ary mandalo fizaham-toetra zahay dia to faly aminao Andriamanitra. Jereo ireo marary, Jesosy trano. Jereo ireo manana olona sy ady am-panahy Jesoa, ampaherezo. Jereo ireo manana tady asa, jereo ireo manana aretina mitaiza,
Jereo ireo zay rehetra tratra ny fangiry firiana ny fihizahn-toetra ampahirezy Jesosy dia mety ianao hanjaka amin'ny tokantrano tsirairay. Dia ny fiadananao izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hitoetra Jesosy aminay mpanompinao. Amen.